Coucou, mbola live ihany ô, asa tsy anareo. Tonga de vavantsika rehetra fa tsy mandeha lavitra be akory zareo de mankasitraka anareo c'est mandefa bonjour, c'est mandefa salut. Et y a quelqu'un ina moa le soratra eto? Est-il quelqu'un? Ina moa le fanontaniana eto? Est-il possible de discuter avec vous? Ihany tompoko alefa foana ny discussion antsika fa tsy misy olana le izy. Ahoana ny ambatarana ny vehivavy mbola virgin. Elana vehivavy mbola virgin de ny andrina. Tapikandrina eto somary mbola madiodio malamalama mitovy ny andrin-jazakely. Ty tapikandrina eto ty. Ny sofina ihany koa raha ohatra ka ny sofina somary malefaka toy ny sofina zazakely. Ny nono raha ohatra mitsapan'ony vehivavy lisany ho an'ny vehivavy virgin de tsy maintsy mafy be le izy. Ohatrany hoe misy voatabia na misy ovy na misy vato ao anatiny ao. Ho an'ny vehivavy raha hoe tsy virgin tsotra tsapaina de efa malodalota ilay nono. Zay no afantarana anazy. Salut, azo nonona tsara ve lava tay sy fory raha voadio tsara. Tsara ho fantatra voalohany indrindra zareo fa aleo azava ny resaka fa raha ohatra ka enony fory na ary amin'ny lavabody de fadio mampirafy. Mampirafy eo anareo de voan'ny ankatra fa aleo azava ny resaka. Ka raha ohatra zany anareo ka te hoe ankafian'le izy na lavabody na fory de voalohany aloha ny fory no tsy solany fa ary amin'ny lavabody de fitaovana famoahana zavatra fa tsy fampidirana. Zay aloha de faloza le izy. Amin'ny ankapobeny ihany koa misy fitaovana fanadiovana lavabody ka raha tsy voadio tsara de taibeny eo tsy maintsy sarotsarotra le izy. Ary raha ohatra ka hoe any amin'ny lavabody ihany koa de tsy maintsy mila mividy menaka mba hampalama tsara le izy. Raha ohatra ka ho an'ny voan'ny hémorroïde de oka aloha tsy trano tsara le hémorroïde satria teraka loza amin'ny tambo. Raha ohatra ka hoe mbola efa marary mbola any amin'ny lavabody ihany tsy mahay mipetraka. Raha ho an'ny tovovavy malagasy mbola tsy miteraka ndry de oka aloha le any amin'ny lavabody no lavabody tsy mahazo milalao lavabody zany. Teraka tsara aloha ndry voka ny zazakely 3 4 tsy haiko 1 2 de avy eo aorian'izay raha ilalao lavabody anareo roa tsy solana fa afaka atao le izy. Fa zay lazaiko zao ny asa lavabody natao amoaka zavatra fa tsy apiditra. De anjaranareo roa no mijinja vokany avy eo. Salama, misy fanontaniana manetikitika ny saiko. Inona le fanontaniana manetikitika ny saiko? Ho anareo zay mametraka fanontaniana mba hoe atao lavalava le izy de mba mahafinaritra. Mba ampianaro milely. De aleo fa ho ataontsika le vidéo atao anandray no milely efa nisy tany aloloha tany fa ho atory ihany nareo zany de ataontsika le salut sika antany isaka ninona kay ny couple ny tokony manao firaisana ny tiako lazaina de hoe fomba fanisana andro mba tsy aby voka. Fomba fanisana andro mba tsy aby voka de efa nisy fanisana andro nataoko tany aloha tany. Aleo fa ho averiko indray aloha le fomba fanisana andro satria le izy ho an'ny vaovao zao somary sarotsarotra ho an'le teo aloha koa mety mbola somary manodinodino de ho averiko ny fomba fanisana andro de am'izay mba haindry tsara manao le izy. Inona ny couple ny fotoana roviana zany ny lera tokony anaovana anazy. Raha ohatra ka hoe te hanamboatra zazakely de tsara kokoa le amin'ny maraina satria amin'ny maraina ilay ranonainan'ny lehilahy iny matanjaka tsara le izy le vovo iny satria amin'iny zetra bitany betsaka ny ranonaina mivoaka amin'iny raha hoe milely vehivavy anankiroa. Raha amin'ny alina nefa de le ry koa reraka de kamo be koa tsy hoe kamo izy fa mazoto foana le ry reraky ny asasany iray de eo ihany le atsany tsy de mahavita mikotrana tsara. Nefa kosa nefa ny vehivavy ao anatin'le amin'ny alina iny no mety kokoa le tanjaka ny vehivavy fa ny azy zany raha torika hoe raha tena te-teraka tokoa ianareo de aleo amin'ny maraina manao le izy. Zany hoe miankina aminareo roa ihany io moa fa tsy de misy olana loatra fa ny manisany fadimbolana de ho averiko ihany izy de zay mahalala daholo isika rehetra salut. Mba mangataka torohevitra kely raha mba mety.
Eny tonga de apetrao fantaninareo fa tsy misy olana mihitsy de mba zay salut za manana fantanina so mba afaka variana azafady vehivavy 24 taona mana zanaka roa vavy 20 taona 1 taona fa maninona ka zao rehefa manao amin'ny vadiko de tsy mba mahatsapa izany tonga zany mihitsy nefa rehefa maty za de irery de afaka tsara fa maninona ka zao rehefa zao tsy mba manao amin'ny vadiko zany mihitsy zao tsy mba tia manao amin'ny vadiko zany mihitsy zao marary lamosina foana de misy perte mangididy foana avy ao anaty ao tena mampijaly ahy mihitsy efa mitsindrona fa tsy afaka manoatra fa tsy afaka mihitsy de olana azafady mamparary ve ny mandro amin'ny rano mafana fa zao tena efa ela be tsy mba mandro amin'ny rano mangatsiaka zany mihitsy mba hoe fikafika kely ny makafi miaraka amin'ny vadiko de manana olona zao ianareo roa eto indri variana amin'ny master Ramsey variana amin'ny master ivelany zay zao le olanareo roa de mino ihany koa fa nitokantranonareo roa de niorina tao anatin'le tsy tao anatin'le fahavononana le izy ka ny vahaolana apetraka aminareo roa de mifampiresaka satria ianareo roa no mikorotana amin'izao mikorotana ianareo de le kilalaom-pitiavana tokony atao no tsy mety sy tsy mandeha amin'izay laony mbola tanora ange ianareo roa efa 20 taona zao ndry rangahy koa possible fa 30 taona mbola ao anaty fahatanorana mila manalahy tsara ianareo roa zao fa ny tsara tokony atao de mifampiresaka azafao tsara amin'ny Ramsey no olandria de Ramsey koa milaza ny olany mifampihaino tsara ianareo ohatriny ahoana zany mifampiresahana rehefa tonga amin'ny ariviny izy reraka na koa ohatra hoe rehefa le vao maraina na le tsisy atao iny de mba mifampiresaka mba safisafo ndray kitikitiandry moramora eo izy de fampiresaka ianareo roa ndry zao le hoe tsisy fafinaretina ho andry le izy de zay hitanareo zay Ramsey zao tsy mahalala hoe tonga ve le orgasme ndry tsy mahalala izy zao hoe fa de alefalefa fotsiny ray roa telo de vita lasa ve le ranonay zay zany de ndry koa nefa tezitra be ndreo le zay fotsiny koa ve de Ramsey zany hoe tsy mahalala le izy koa tonga ve le ranonay de tsy mahalala koa izy nankafy ve ndry ianareo roa tsy miresaka de noho izany ianareo roa ilay olana voalohany ny fitiavana ny zava-dehibe indrindra tsy ampy fitiavana ny tokantranonareo roa mandeha ila le izy fampiresaka ianareo de miaraka mankafy izay le atao mankafy voalohany de mila falifaly mila tsikitsiky zao anefa raha ohatra nefa kosa aloha Ramsey hoe sendra hoe manao sipa na mampiprafere ambadika ery ka fantatry madama de zany ange de efa olana hoe mampihemitra le tokantrano de ok zay ho an'ny lisany ok zay le mitikodiny etsy sy eroa fa tsy vahaolana mihitsy zany fa eto zao de sy mba rava ny tokantranonareo roa amin'izao fotoana zao fa raha tianareo roa no hoe ankafy sy ampilamina ny tokantranonareo roa de mifampiresaka mivantana ianareo roa manazava ny olana izo efa lehibe ny ankizy tsara ange zany milamina ange nareo roa efa lehibe ny ankizy manalahy sisa nataonareo roa de nefa nareo nandritra fotoana ela be zay de tsy hitanareo roa izay anaovana anazy ka torohevitro mifampiresaka mifanazava tsara de azavaina ny olany de rehefa milely de tsy mahazo menatra aloha de mila mankafy ianareo roa dakitsika mba andeha ny zanakareo zao efa lehibe de mety tsy voatery hoe ao an-trano ao le tsy tsara loatra hitany ankizy ao le izy fa mba apetraka any amin'ny dada sy neny any ankizy de lasinareo roa mandeha manalasy kely any amin'ny hotely ohatra de any ianareo roa mankafy tsara manalazy tsara de mba atao miadana izy tsy hoe maika ahody rangava ahoana rangaha zany afaka atao weekend de amin'ny alina nareo matory any tsara ange zany
Fa ity zao de mampalahelo fa rava ny fiainanareo anankiroa de zay hoe mila fampiresaka tsara. Le ry zao de tsy mahalala akory inona zany tokony atao madama de mino fa any ambadibadika any koa zao le ry rehefa miaigny antsirim-panantenana de lasa izy makamaka vehivavy atseroa de tsy mahalala akory izy atao ahoana le izy fa de alefa fotsiny ray roa telo de vita. Manao lalaki-takisoa le tokantrano de mampalahelo. Le masta de aloha azava ny resaka fa tsy mahasolo olona ny masta. Na enjato na empolo ary manao rehetra tsy mahasolo olona mihitsy fa tsara hoe efa misy olona miaraka amindry zany eto any de tsara indrindra hoe fampiresaka ianareo roa satria le tokantranonareo roa mandeha ila le izy. Tsara ve ny hoe mandro amin'ny rano mafana raha ho an'ny vatantsika olombelona de mandro amin'ny rano mangatsiaka no mampalefaka sy mahatanora ny vatantsika. Raha ohatra moa izany ka hoe marary na hoe tsy mahazaka lesy tsy omena tsindry fa mba atao matimaty kely fa tsy le mamay be. Fa tsara kokoa mba le hoe rano mangatsiaka no androna ka tsy omena tsindry moa raha ohatra ka hoe tsy mahazaka ndray de somary mba le atao matimaty kely ny mandro fa raha ny tsara de hoe rano mangatsiaka no tsara. Zao marary lamosina foana de misy perte manodidina mivoaka ao anaty ao. De io koa zao ny mety olana mety hoe marary any koa nke zany ndre hitanareo zany mikorotana ny tokantranonareo roa eto de mampalahelo. Tsy hay hoe ramosena andeha nanenjika tary ambadika tary de namindra aretina tamindry satria tsy nareo roa nge tsy fampiresaka mandeha ila le tokantrano de mampalahelo. Fa zay fa olana akaiky de mifampiresaka ianareo roa satria tsy ampy fifampiresahana tokantranonareo roa de mamaolana ianareo roa inona no tokony atao de aza miandry ela indria fa tonga de makany amin'ny dokotera. Zay ny vahaolana aingana de jerena vatandry mba misitrana aingana ny vatandry fa tsy aza miandry ela be. Coucou milay eny eo misarabetsaka anareo salut tompoko mba antany afaka manoro hevitra manaingeza filahiana fa tena misy namako sahirana mihitsy ato atahoana zany manabe alay lataka de raha ihany ny atao manao plastique chirurgie isany tsy possible mihitsy hoe ohatr'izao ny alavalezy de atombo tianla ho lasa 2 centimetatra de aiza zany le zavatra ampitombona ny zavatra iny. Raha ohatra kelikely izy de lasa marotsaka kelikely izy de amin'izay fotoana izay tsy maintsy manao plastique chirurgie lisany. De inona zany tokony atao raha ohatra ka hoe te hanao plastique chirurgie lisany? Raha te hanao plastique chirurgie lisana de mandeha makany amin'ny dokotera de ho alebiazina izy ho alavaina na hoe angezana vitan'ny dokotera zany. Fa kosa ny zavatra mba atoroko de hoe ny plastique chirurgie zareo tsy natoraly 5 taona raha ela indrindra de tsy maintsy soloina io ka ela raha tsy manam-bola tampoka ela ao aorian'izay 5 taona zay de ny ela be indrindra voanio mamiadana io ela ary mety tsy hetsika tsongo le bibity fa tsy maintsy alazo na hoe na mety hipetrahan'ny aretina ihany satria tsinona le fitaovana natao tao anatin'ny bibity ela iny ke zavatra hafa mety hoe plastika nataon'ny dokotera na hoe tsy hoe inona le nataon'ny dokotera nampalava le izy ao. De io mbola averiko foana hoe tsy mangeza anazy na mahafoy anazy na hoe marivo loatra na tery loatra na malalaka loatra tsy izay fa kosa ny fahaizana mankafy. Ahetiko be le zany elako zany foana andorana antsika mba hoery mahafinaritra be loatra zao nitaondreraka mba hoan'ny foroko ny elako de zany foana ve mba mifanao teny mankafy ohatr'izay anareo roa rehefa milely ary tsy voatery eny amin'ny fandriana ihany fa rehefa amin'ny fiainana andavanandro de mifampizara fitiavana de izay no mampilamina ny tokantrano. Tsy ampy an'izay nke le fiainantsika malagasy zareo tsy ampy de mampalahelo fa lasa mandeha ila korosofahana latsaka anaty lavaka ny tokantrano malagasy de
Dia ho an'ny lahy zany eto raha ohatra hoe tiany lamba ho ngezangeza ny bibita dia tsy maintsy any amin'ny dokotera la manao anazy fa tsy vita hoe miena efa misy vatra menaka moa zany le hoe mampalava anazy fa tsy possible mihitsy zany hoe anositra menaka foana la dia vetivety be dia lasa lava be eo tsy possible zany. Dia zay. Salut, afaka mba resahana ihany koa ve le string dia vokatra tsara entiny sy ny vokatra tsara entiny azafady. String mba ataovy lohevitra koa le minono fory sy lataka hoe ahoana finonona lataka sy ny fory afaka mahazo contact anao hoe mba resao koa le string amin'ny tonga slip rehetra rehetra dia be son karazana slip rehetra rehetra boxeur le malalaka ka io miankina amin'ny vehivavy ihany io. Rehefa tonga fotoana aloha vehivavy dia tsy maintsy manao le slip ngezangeza satria mametraka le taly ao anatiny ao. Fomba ahoana moa ndry raha ohatra ka anao string nefa ndry anao an'iny taly iny tsy maintsy le slip ngezangeza. Hoe raha ohatra ndrika amin'ny andavanandrom-piainana ka tsy tonga fotoana dia afaka manao slip string na be dia be. Hitanareo zao efa misy le slip tsy string tsony ndray amin'izao fa le pose le izy eto le manampina le fory eto fotsiny le izy dia sady tsisy tadiny dia ary ambany ary ato aoriana vody ato le izy somary misy tahony kely somary manao ohatran'ny V zany le izy dia misy dia le izy somary manao ohatran'ny V zay le izy dia misy rambony kely ohatran'izao. Efa lamody efa nisy olona nitondra le izy misy teny an-dalana dia gaga be daholo ary na za koa range gaga be tamin'le izy hafa kely le zany slip zany fa string mitovy slip rehetra rehetra fa mila fahazarana fotsiny satria le izy le ariariana ireo no petrahala izy dia tsy misy olana zany fa miankina amin'ny tsirairay. Atahoana ny minono fory aloha fa ampiana izay vidéo zay zany ao amin'ny manaraka ao aloha fa ampitsika izay vidéo zay. Dia aloha fa ampiana izay vidéo zay dia samy mahita ny olona rehetra rehetra. Zay efa mankasitraka anareo naraka fandaharantsika dia amin'ny manaraka indray tohizantsika atao tsaratsara le izy dia mankasitraka tompoko. Bye 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 bye. Coucou avenareo coucou daholo zanagasikara rehetra rehetra mbola ao ve za koa ato ihany tianareo ihany ve make-upko efa le nataoko teo ihany ty fa somary mbambambana kely tsara dia tonga soa ato amin'ny live tsika mianakavy dia tonga dia atao fantany tsika fa tsy mitikotikony lavitra be satria fotoana vonjevonjena. Saika an-tany hoe tena itiavan'ny lehilahy minono vehivavy mahafinaritra ve le izy ina mahatonga lehilahy za minono fory dia tsara ho fantatry indriry sy pa tsara fantatry ny vehivavy rehetra rehetra fa ny tahantsirom-panantenana ao anatin'ny lehilahy dia avy roeny matevina be ohatran'izany na tsy indry ihany raha fa vao mahita vehivavy eny an-dalana eny izy dia tonga dia ao anatin'ny sainy voaloatra noho indry sao mipelipelika be tonga dia ao anatin'ny sainy rofinary zako nina nombo be midombodomboka be malodaloda be io zay ny ao anatin'ny sainy ao vao mahita vodindrindra izy mipelipelika be eny an-dalana eny na tsy vodindrera fa vodin'olona mipelipelika dia ao anatin'ny sainy voaloatra mampite hilalao be izy zany fa tena rofinary zako mba hanana vady ohatran'ity zay ny ao anatin'ny sainy ao saim-body ny lehilahy. Zay dia fitaovy tsara fantatry indry zany ary zay mampatonga lehilahy hoe tsy mifidy vehivavy iarahana izy fa izay tonga rehetra na kely na lehibe na antitra na taloha fa manaiky indry ndao zany. Ny vehivavy fotsiny mila mba hoe tonga saina hoe mety aminah ve ty lehilahy tia lehilahy maditra ve tia lehilahy tsy manadavady ve tia dia anjaran'ny vehivavy mandinika zay fa efa toetra ratsy ny lehilahy rehefa hoe mahita vehivavy dia efa zay foana no anatin'ny sainy tsy resy afa-tsy le na hoe raha ohatra sao nareo vao mihaona vao voalohany inona kany jeren'ny lehilahy rehefa vao mihaona voalohany molotra aloha tsy molotra izy zany molotra indry petsopetsony io raha somary bebe molotra izy tonga dia anatin'ny sainy voalohany rofinary izy fomba inona bibitiko si
raha ohatra indray zao ka hoe somary bebe nono matondratondra be tokony mba ho akaiky sao ataoko kondana tsara mihitsy. Ka raha ohatra indray ka bebe vody tena malondalonda tsara izy aloko aloha kisakisaka eto akaiky nety ihany zako na dia ohatra voavolohany ary nefa mody lesa mikisakisaka tena mety amiko izy izany. Dia izay foana ny teneniko andry tovovavy malagasy rehefa manao sipindry raha lehilahy latsaky ny 5 taona miaraka amindry dia aza misisiky ndry oka aloha oka mihitsy aloha fianarana tao masaka andoha fianarana vadiana fa tsy lery mihitsy rehefa tafitindry manana asa tsara ndry tsy maintsy misy foana ny anjara lahatra safidy ho andry. Raha ohatra moa ndrika hoe amin'izany lehibe izany nefa misy olona mikoty andry samy efa miasa nareo roa izany ange tsisy maharatsy an'izany ange efa ao anatin'ny fotoana izany fa raha mbola mpianatra aty ambany ity dia oka aloha satria eo anatin'le miala sakana eo mihitsy tena sarotra be ny mitaiza ny tovovavy sy ny tovolahy malagasy satria eo lasa be famaliana ny ankizy lehilahy koa tsy rehefa lasa be feo sy be famaliana ihany koa tsy miraharaha sy misy saina zao rehetra zao be sarotra ny mitaiza tovovavy sarotra miohatra mitaiza tovolahy dia mampalahelo nefa ny antsika ke fiainantsika rehetrarehetra iny tena hoe mijaly isika mampalahelo ka mila tonga saina izany ny tovovavy malagasy ary indrindra koa ny anareo ray aman-dreny mba mahaiza manoro mahitsy ny zanakareo satria anareo dia manoro vilana io fanoroana vilana ataonareo io nefa mamotika ny hoavin-janakareo efa nandalo fahatanorana ianareo dia mila mba tokony mba hoe mahalala ilay zavatra tokony atao ianareo tsy hoe efa nandalovanareo izy dia ny eo ihany ny eo mijaly ange ilay ankizy avy eo satria ny eo ihany no tsy mety mivoatra koa gasikara satria tsisy fahalalana dia ny eo ihany ny eo. Salama mangataka torohevitra raha mba mety dia tsy variana any amin'ny vidéo lehilahy no manoratra inona kay fikafika tao fa ny ana rehefa manao RS dia vetivety dia tonga mangataka torohevitra mba secret mba mety tsy variana amin'ny vidéo. Efa maromaro izany vidéo nataoko tany dia hoe atahoana izany tokony atao na tokony atao mba mety fikafika tokony atao mararesa vetivety kely dia tonga dia io olan'ny lehilahy io lisany maikamaika ohatran'ireny dia minezika mpamosavy ireny lisany nefa atory rehefa vita ilay izy dia maika wise tsisy tokony mahamaika ny lisany fa ianareo roa dia mila mivonona tsara eo ilay nazavaiko teo aloha teo aka ohatra anankiray ary izay tonga dia ohatra ity ohatran'ny hoe manao baolina izany raha hanao baolina ianao misy ny goal dia misy ilay eto amin'ny mpiandry tsatokazo vody hazo dia misy ny eto amin'ny centre dia misy ny ery amin'ny mpitirany but dia misy ny adversaire dia rehefa handeha ny baolina dia lamy mandaka baolina voaloha dia mipasipasy eo izay ilay izy vao tonga maty ery ny baolina ohatra izay ihany koa ny milely rehefa ilely mila mifanoroka mifanafosafo mandro ihany koa aloha voalohany indrindra fa tsy hoe malotoloto be mifehy tsikoiko mifanafosafo mifindra toerana miakatra midina misopirana ny vatana ihany koa mba atao malamalama tsara tsy vao miditra ilay pipita tsy maikamaika be fa atao miadakadana ilay izy tiandry hoe izany pisy ay izy izany indray lesy tika dia ahoana indray lesy mba atao ohatran'izao indray lesy tsara ay izany lesy tsy an'izany fa aloha indray ataoko ohatr'izao alora nga izany indray ny eo ambony ay iny dikoko izany indray ve tiandry dahoary mety izany ny resahana mbo fandrinao rehefa milely fa tsy hoe mona be ohatrany naty fandriana maty ny baolina dia izy ina nataonareo rehefa nataon'ny malagasy rehefa milely izany mandaka baolina ery eto amin'ny goal tsy tonga ary amin'ny but akory fa tonga eto amin'ny mandaka kely dia eto alohan'ny devoan'ilay ery eto fotsiny ilay izy maty ny baolina dia aiza izany kivy daholo mpanazatra la zay ve namany lahy koa ve fa ahoana akory anga izany le ery amin'ny petit rebut fa ahoana
nery am golna ndre tsy androany lesy ohatr'izay fanaovany lisany an'le kitoto atao amin'le ka mba mila mamitapitaka ohatr'izay rehefa mijery baolina tsika rehefa mijery olona mamitapitaka tsy makafy be zay mihitsy mamitapitaka alefa de rehefa maty le faly daholo ny olona ohatr'izay koa rehefa am'le mila mamitapitaka kely fanoroka kely de mamitaka aloha fanoroka kely de miakatra ery fanoroka kely de mamitapitaka ohatr'izay zay no tokony atao de mba elaela le izy vao tonga amin'izay fotoan'izay ianareo roa miaraka manao an'izany fa tsy hoe madama matory ambofy marina de alefa sary de laha koa za mampitra le de vita ve zay zany le famelamosina dikan'izay de samy tsisy tia ianareo roa ka io nke le olana avy any amin'ny voalohany io ahy ilay tokantranontsika malagasy miorina ao anaty afo be tsy tao anatin'le hoe vonina hiditra ao tokantrano no nanambady tao anatin'ny accident bevoka tampy madama kely de tsy maintsy mivady de eo no mikorotana ny tokantrano de lasa ralely ara lasa atao fahatany ka mba milaza foana zany tsara kokoa mba hoe olona efa anaty fahamatorana vao manao sipa mba efa lehibe de mba miadana ianareo roa avy eo fa raha le zavatra any amin'ny tena zavatra tokony ilaina tokoa lasako totoa de tsy mandeha amin'izay loana angela izy avy eo na ny tokantranonareo koa tsy maintsy korotana fanontaniana manaraka salut ho anareo rehefa mandefa salut rehefa mandefa coucou de coucou be daholo coucou misy idirany position ve rehefa anamboatra zazalahy ohatra na zazavavy tsy tsiaritra merci d'avance mahafinaritra ny ataonareo de ho an'ny hoe te hanamboatra lahy na te hanamboatra zazavavy voalohany aloha isika de tsy tompon'ny fanapahan-kevitra fa efa voalahatra daholo ny zavatra rehetra miainana ataontsika eto ambonin'ny tany fa ny lahatra dia ny lahatra ao ambony ho anareo izay te hitady zazavavy ho anareo izay te hitady zazalahy ho anareo izay te hitady kambana voalohany aloha le hoe mitady kambana aloha zany asiko resaka io de karazo ohatra misy fianakaviana misy manakambana dada sy mama ohatra kambana mpiraitapo ohatra kambana de mety ianao koa anisale mety teraka kambana tsy mety ianao fa mety zozokonao na ny zandrinao na mpiraitapo aminao zay le kambana zay raha ohatra indray zao ka amin'ny hoe mety ho lasa mety ho vavy matetika zay aloha vao remariko hoe rehefa telo lahy zanaky ny vavy matoa lasa telo lahy zanaky le vavy evo de lasa telo lahy hafa indray ny zanaky le aty amin'ny faravavy ka le izy ohatra mifandimindimby ohatran'izay le izy fa tsy arakaraky ny olombelona no manao anazy fa raha tena tianareo tokoa zany le izy hoe zay mba teteraka zanakalahy na zarakavavy manantona mpitsabo ianareo roa te jereny dokotera manao traitement de izay no possible hoe ho lasa ho vavy na ho lasa ho lahy zanakareo roa raha ohatra moa ianareo roa ka sendra hoe sarotraritra ohatra hoe tsy mety tsy afaka miteraka madama na hoe ny ranonaina lehilahy ohatra sarotraritra tsy mety avoan'izay de afaka mividy ranonaina ianareo de atao any amin'ny madama de iny dokotera ihany ny fanafodiny amin'izay fotoan'izay fa tsy ianareo roa afaka mijery makany amin'ny dokotera ihany koa nareo hoe ohatrany ahoana ny fotoana tokony atao aiza ny eto ny fotoana tokony hazonana zaza fa kosa zareo zahako milaza foana fa hoe tsy isika no tompon'ny fandaharana ohatran'le mpivady malagasy le ry zao tsy nieritreritra ny hoe andeha hanambady aingana izy be voky madama kely tsy maintsy manambady na tiana na tsy tiana zay lahatra satria lahy mijinja ny vokatry ny fafiny lahy indri mijinja ny vokatry ny fafindri izay le izy de tsy tian'Andriamanitra iala ilana ianareo amin'ilay zazakely satria le zazakely ange tsy manatsiny tsy fidino anazy ange tonga tetỳ ambony tany sitrapon'ny olon-dehibe ny nampatonga anazy hoe tonga tetỳ ambony tany de mba mila mandinika tsara sika izay vao manao zavatra mandinika lafy tsara sy ny lafy ratsiny zay vao manapa-kevitra
Coucou, mba te fasy vidéo milely be zao azafady. Ny vidéo milely de iny aloha de tsisy afa raha hoe fifanorona hoe atao ahoana ny milely de alefa ianarifa ho apitsika vidéo mianatra hoe atao ahoana ny milely. Efa nisy vidéo mahakasika momba le atao lolo tao fa alefa ho averina ihany izy ohatriny ahoana lay milely de am'izay mba mianatra tsara lisany. Bonjour, mba te antany za hoe réaction ny vehivavy raha sendra kely na fony filahin'la misy solution ve azo atao zany ary sendra lava na ngeza de ahoana. Lava, fohy, matavy, mahi, kely, lehibe, io de tsy misy idiran'izay le izy fa ny fahaizana mankafy ny zava-dehibe. Raha ohatra zao ka hoe kely ny bebidila neneny somary lalina koa ohatra le izy tsy midona ary amin'ny farany tsy izay le izy fa ina natao lisany voaloha fanoroka aloha de fa mifampitetsy-molotra mba hoe mankafy anareo roa fanaikitra kely, fampikôty kely, fanafosafo kely, de somary mialahala kely, de misopirana kely ndray de manao ohatr'izao izay le atao ao de somary fanenjeny atao ndraiky de le feo mba mila atao foana le feo ka mankafy kilalao ngena atao ao de mba ampina feo le izy ndao ndraiky mba hifindry ery eto indray lesy mety aminako mba tiako be zaka ataovan'izay ihany ka ndrikoky izay le atao ao fa le misalobona lamba be seo amin'ny maizinao ina natao ao asany devoly natao anaty maizinao de tsy mahazo menamenatra. Ho an'ny mpivady lazaiko eto fa tsy le mbola pisipa raha mbola pisipa de oka aloha tsy mahazo mipingapinga raha tsy te hijaly rehefa manambady de ndana ihany mipingapinga aloha loatra fa ho an'ny mpivady lazaiko eto mba hoe mba ankafy tsara i madama aloha satria ny lehilahy malagasy tsy mahay milalao vehivavy tsy haiko hoe mianatra ve lisany nefa lisany nge be dongo be zay mila vehivavy be nono zay mila vehivavy be vody zay mila vehivavy virjiny ko rehefa mahazo andreo lisany de inona fotsiny inona ihany tsy mety ndray ranga nde hitady sipa hafandraisa fa tsy nety le teo efa lany fa dabaloka iny aloha tsy maninona fa rehefa tonga eny fa 70 taona any lisany de maniry kitana an'izay avy eo hoe tena nanenina indray naninona ary nariko le sipako taloha le ohatran'ny tsara fanahy be iny izany de sainy ihany le izy ka tsy arakaraky le hoe lava loatra na fohy loatra na lalina loatra na marivo loatra tsy izay le izy fa ny fahaizana mankafy zay ny zava-dehibe de mila mankafy zany ianareo roa de mety foana io na hoela na hoaingana de mety foana io ary le fitiavana ny zava-dehibe zareo nareo roa nge raha samy tsisy ity de tsy mandeha io lasa mifamelamosina se aingakaingana rangazy sy neny ty koty zany fotsiny ratsy be zany na hifanoroka de fanoroka efa de fangaringary kely te inona koa ny dikan'izany na ny fanosikosiny eo lasa madikidiky koa ambony izay fa mbola averiko foana ity fampirafesana ity vahoaka izay tsy hitondra ho aiza fampirafesana io fa hitondra any anatin'ny afo be de rehefa ray mivady eo amin'ny lisany vita madama foana nge zany matoa izy moa zay tsy mahavita ao anatin'le izy miteraka sy bevoky iny io tsy mety afaka manao an'izany izy bevoky izy afaka manao fa tsy le mipelipelika mitsinjitsaka be fa le hoe rehefa ao anatin'le rehefa tsy miteraka tsony izy rehefa tsy mitaiza tsony izy rehefa le bebe ny zanakareo vita madama foana io fa mba hajao ny vehivavy olombelona mitovy lahy ihany ny vehivavy manana nofo sy ra manina izy ny ampijaliana lahy madama ihany ange no afaka tsy afaka miala no niditra lahy mamilava lahy zao avany amin'ny tany alehany lahy madama miaritra amin'ny tokany lahy raha mandoa tampoka lahy ohatrany madama indray tsy maintsy mamafa le fa aiza le sipa kely fanomezana lahy reny mana izy datsona de hamafa le loha izay tsy afa miala madama
raha sendra ohatra la voadona tomobile tampoka na accident moto izy ny andeha any amin'ny hôpitaly madama tsy maintsy andeha totototo be angy tena maty afata tena afonjeo izy dokotera afonjeo izy tena tiako izy tsy maintsy penipeny madama avy eo fa aiza le sipa famezana la bibi isan'andro mina raha izy ny atsona ao izy nasana mahandro sakafo de zay le izy tsy afa-miala madama ninona mahazo amin'ny lahy noho izany omeo asiny izy a fitiavana ny angatahany mila misaotra anazy lahy rehefa mahandro sakafo izy raha kamela ohatra hoe eo izy zao manasa lamba eo a mandeha makeny akaikiny fotsiny makeo akaikiny eo lahy de manao mazotoky itreria zay nge de efa faly madama zay fotoana zay mahandro hanina kosa ohatra madama ay manitra be ke izany sakafo de izany piso zay de efa tian'ny vehivavy zay nge ny angatahany vehivavy amin'ny lehilahy raha ohatra ke sendra mahay tampoka ohatra le sakafo de lahy nefa nona be avany amin'izay lena le ty ona korangazana sakafo nareo zandry nefa zao ve rangamba sakafo nareo mpampinona be zay rangazy tiany io ao de lasa la mandeha mividy sakafo tsara tare ery velona ery mety hoe mihinana vary amitsangana sy ndraitra malahelo madama zay fotoana zay fa mba sainy lave hoe madama amin'io sady mibaby no manasa lamba no mijery loka elahy nefa aiza amin'io miandro hanina fotsiny ao an-trano izany ange tsy fiainana tsy andeha mihitsy nytokantrano raha izany de jereo fa malahelo madama fa ny tokony ataony lahy raha ohatra ke may tampoka ohatra zany le sakafo ny atao lahy ay piso tsy manina ke piso fa mba may kely fotsiny androandro indringa ke reraka fa atotry ny fa reraka de mba tokony mba hoe makaina kely koa fa tsy de hoe nakorina izany fa tiako foana ndry fa za koa tsy afaka mihinana an'io fa andry ihany fa papaniko mba mila mihinana sakafo tsaratsara izay ny ataony lahy madama de faly madama amin'izay mahazo oroka kely ndao le sy lely rariva izy indray nitarika lahy ilely avy eo izay le kilalaom-pitiavana kolokolo-pitiavana izay le angatahan vehivavy amin'ny lehilahy zay mba mila manao gentle izany natao hoe gentle tsy le gentle any anaty lely foana akory ny ilana lisa fa amin'ny fiainana andavanandro zay no ilaina ny lisana ny vehivavy de mila mankatoa lehilahy ny lehilahy de mila mankatoa vehivavy ihany koa satria nareo roa no fitaovana ampandroso ny tokantranonareo roa de zay le izy ka le tsy misy hoe ngeza loatra na be loatra zany le bibity na fory na hoe lalina na mariva fa ny fahaizana mankafy zay ny zava-dehibe inona kay no atao mba ho lasa lobe mba tsy ho lasa lobe sperna fa sady ho kivy le sipako kela kosa tsy lalao baolako mahakivy mihitsy le iziko de ho averiko azavaina foana fa tsy reraka foana amin'izay le mba mahay nareo elahy voalohany indrindra de mitsinjo ny vatany elahy raha ohatra laka misotro toka be tao aloha ahena kely le izy fokasikara be lahy taloha ahena kely le izy raha ohatra laka hoe manenjika zao karazana tsy matory ity torimaso ty koa ny olona zany mila matory anatin'ny 7 ora rehefa lehibe zany tsika efa lehibe de adiny 7 ny matory fa lalatsak'izay elahy de mila mijery torimaso raha mana olana prostate elahy de sarotsarotra ihany koa zay raha mana olan'ny hernie ohatra de sarotsarotra ihany koa zay de mba mila makany amin'ny dokotera de mba mitsabo an'izay vatan'izay elahy de mba maivamaivana koa elahy avy eo rehefa milely ary ny tena loza ihany koa raha miaraka amin'izao karazam-behivavy rehetrarehetra zao elahy de io anefa reraka nandeha nakery vatany elahy de tsy afaka mankafy tsy afaka manome fafina amin'ny madama de eo le olana eo de mba hoe raha i madama rery miaraka amin'ny elahy de afaka mankafy tsara ianareo roa de mila mivonona tsara aloha ny saina ny vatana de zay mampamety ale izy fa raha mbola tsy vonona ianareo roa tsy azo atao ihany koa raha ohatra hoe kamo madama na hoe tsy mahazoto tsy de terena elahy satria lasa ratsy le izy avy eo mahatonga madama zay kamo de misy zavatra mahatezitra anazy ataony elahy eo e ohatra izy fotsiny kamokamo fotsiny amin'ny tsisy dikany eo matoa izay tsy mety mety hitany elahy na pirafy elahy vao teo de tezitra izy tsy mety ilely
Na koa ohatra hitany teo ny telefona ilany izy vehivavy ny azy teo dia iny izy dia efa tezitra dia tsy mety ileny. Na koa ohatra hoe elahy nanao teny marary anazy ohatra hoe nompain'lahy izy dia kamo be izy na elahy ary andeha invité anazy dia efa tsy mety izy zay raha tsy mahavita an'izany mangarika fotsiny. Izany ange dia efa olana daholo e. Ianareo roa no lakile amin'ny fivoarana dia inona no tokony atao? Miara-miroana. Tsy mety ilay izy dia tsy tonga dia manam-pepo fa no fanazavany mpilaminana hoe zao aky ny zavatra tsy tiako tamin'ilay izy zao aky ry piso ny tokony natao zao aky ry neny ny tokony natao dia vahana mpilaminana ilay izy zay ny vahaolana. Dia miadana ange nareo roa e, afaka misakambina famihina foana. Rehefa ohatra tonga avany amin'ny am-piasana any ilay ry dia famihina kely. Elahy koa ohatra dia mamihina anazy fanoroka kely. Afaka miadi-tsaina amin'izay zavatra izay. Manala-tsaina ange izany ry zareo. Nefa ny antsika malagasy dia tsy hay fa ohatran'ny ao an-trano raha fangarongarika fotsiny sy ohatran'iny dia lasa izy teo. Filao koa rangaha dia hoany. Dia mampalahelo. Elahy izany raha ohatra ka hoe tiany elahy ny jerin'aina lahy ny ranon'aina lahy mba ho elaela vao tonga mijery vatana elahy. Vatana elahy ny jerena voaloha ahena ireo sakafo manimba vatana. Dia raha ohatra izany ka tonga ilay ranon'aina dia alaina ohatra hoe ity ilay bibity dia esorina anaty lavabory ilay izy dia avy eo somary aolana kely ohatran'izao dia ny tanan'elahy manakana ilay mipetraka eto ambony lohan'ilay lataka eto dia mihazona ilay izy ohatr'izao. Dia somary miandriandry kely manadinodino eo elahy avy eo dia rehefa avy eo moa izy tsy maintsy hoe tsy lasa ihany ilay izy dia afaka averina indray averina ny lavabory indray rehefa avy eo izay ny atao. Fa ilisany raha ohatra ka hoe variana manandrabirabo vehivavy eto sy eroa dia tsy mety foana io. Bonjour tompoko mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana ny zaza ve izany? Izaho manko tia manao an'izany nefa izaho hiteraka amin'izay efa manaizana izany efa mbola masita ihany mba mila torohevitra. Raha mananjanaka ve mety ranomasina tsy atahorana amin'ny zaza ve izany? Izaho manko dia manao izany nefa izaho hiteraka amin'izay efa manaizana nefa mbola masita ihany. Ka ilay masita zareo ilay izy moa amin'ny ankapobeny vehivavy amin'ny ankapobeny ny masita efa ilain'ny olombelona daholo io na vehivavy na lehilahy afaka masita daholo fa kosa tsy mahasolo ny olombelona ny masita. Aleo hazava ny resaka. Na impolo ary ianao masita eo dia tsy ahasolo olombelona izany mihitsy io. Fa tsara kokoa izany mipetraka izany ny fanontaniana misy fiantraikany amin'ilay zaza ve ry atahorana amin'ny zaza ve izany ndry izao hoe bevoka izany ndry eto izao dia masita ndry tsy tokony indry intsony izany no masita fa ilay bibitin-dramose no ilalao ny foron-dry eto dia mety ilay izy avy eo izay ilay masita aloha satria indry efa manambady satria indry efa manaizana. Dia tsara kokoa izany mba hoe indrisy ramose mila mankafy ilay fitiavana satria masita tsy mahasolo olona mihitsy ilay izy. Olona ihany no zava-dehibe amin'izy fa tsy mahasolo olona. Dia raha ohatra moa ka hoe raha ho an'ny tanora izany dia afaka manao hoe indray mandeha isan'andro. Raha ohatra ka mihoatra an'izay dia tsy azo atao ilay izy satria manimba vatana. Fa mbola lazaiko ihany fa tsy mahasolo olona ny masita hoe matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha, matsiarotsiaro kely dia lasa indray aloha, inona koa ny dikan'izany. Fa mba tsara mba hoe rehefa hoe amin'ny fotoana hoe sendra mety hoe tsy afabela angaha izay ihany ilay izy fa tsy tokony hoe isan'andro foana akory tsy dia tsara loatra izay. Coucou eny eo, coucou salut ho anareo izay mandefa coucou salut dia coucou daholo. Salut ianao ve tena minono inona ilay izy? Izaho ve izany nipetrahan'ilay fanontaniana sa ianareo? Dia ho anareo moa izany mipetraka fanontaniana momba anahy dia isika mianakavy hifanoro hevitra ny ataontsika ato dia
Anareo zany mandefa le izy hoe hoana. De raha ohatra anareo ka te hinono de minono ny foro madama fa tsy minono an'le anahy akory. Satria tsika ifanorohevitra nataontsika eto. Ijery nga ianao. Ijery inona le izy. Somary mataovy betsabetsaka ilay lavalava kokoa zany ilay fanontaniana de mba hoe azo kokoa le satria raha vao tsy ataonareo lavalava le izy de sarotra be no mandray anazy hoe ahoana ny milely. Iny de efa maromaro ihany video nataoko zay de mba fa misy akoa fetsiketsika ataoko iny de mba anjara liza fa aleo afanao video mahakasika an'izay ihany koa de mba hoe mahazo kokoa ny rehetrarehetra. Misy fanontaniana. Est possible de discuter avec vous? Oui. Misy fanontaniana mety ve raha misara toerana mivady asa no antony amam-bolana tsy mifankahita milamina ve fitiavana. Sa aloha zareo ny vehivavy afaka ihany ny vehivavy mba hoe miaritra le izy hoe lasy ramose fa i ramose azafady betsaka ny efa hita amin'ny maso. Betsaka ny efa hita amin'ny maso hoe rehefa misara toerana amin'ny mpivady na mpifankatia fotsiny ary de tsy maintsy midingan-drabo ramose. Fa raha ohatra ka hoe azo atao de aleo mba hoe amin'ny mampivady mivady de aleo miaraka foana. Ohatra hoe misolo toerana ramose de afaka miaraka makany nareo roa mba hisorohana ilay tsirim-panantenana zany satria lehilahy de eo foana ilay tsirim-panantenana ao amin'ny lehilahy mahery be le izy de mba ialana amin'izay zavatra izay. Fa tena maro ny hitako rehefa misara toerana ny mpivady de eo amin'izay le korotana satria rangahy tsy mahafeny tenany. Sarotra be amin'ny lehilahy zany hoe miaina tsisy vehivavy zany fa le ilely foana. De nefa rehefa mba misy vehivavy eo aminazy io manaja anazy mikarakara anazy maneho fitiavana anazy lasa indray le kirimba mandany andro itsero. Tena mahagaga sady mahavariana no mahatalanjona. Asa ina ihany natao alisandreto kokoa ianao mba andefaso film mba alefaso zao fa efa lany charge mantsy. De film ina moa zany le alefa ka za ato raha tsisy film video ange misy ireo zao efa maromaro video anareo de mba raha ohatra nareo ka te hijery video de maro le izy hoe na akory andefasako lien aloha fa andefasako lien de hoe inona le video tianareo jerena de alefa amin'izay video mipartageko ao. Mba mangataka torohevitra efficace anidina vagin anaty 2 semaines azafady. Iany ary ndry raha ohatra ka tindry hoe idina zany ilay lavapory de ny dokotera manao anazy. Tsy misy afa-tsy ny dokotera ihany manao anazy fa tsy vitany hoe naturel zany io. Zareo no mandidy an'le izy de mitendry hoe didina de zairina somary atao kelikely le izy de zay le izy vao mety. Raha ohatra ka hoe ho an'ny vehivavy manao césarienne eto amin'ny kibony atao de iny aloha somary teritery kokoa le lavapory satria tsy tataka le izy. Ho an'ny vehivavy le hoe ary amin'ny lalan-jaza no mivoaka de somary tataka ny lavapory ndry ary ambany de somary malalaka le izy. Fa ny ao anatiny ao de tadio tsara fa efa malalaka le izy. De lavapory zany fa tsy eto amin'le tapory eto ivelany efa malalaka anao na césarienne ndry na namoaka le izy avy ato amin'ny lalan-jaza ary de mitovy ihany eo satria elastika le ao anatiny ao. Noho izany izaho aloha de manohy foana hoe le mandidy zany eto amintsika itsika malagasy mbola tsy ao le professionnel zany akory tsy midika hoe tsy zaza mandeha makany fa raha ohatra ka miditra amin'izay tokoa ianareo mpivady de mila mandeha makany mba manotrona eo ramose mba mijery eo mba miverify eo satria betsabetsaka nefa ohatran'izany tsy teto fa tany amin'ny tany mandroso adino tany anatiny tany le telefona. Fomba ahoana moa zany ny ahatongavan'ny telefona any anatin'ny fanaovana chirurgie. De mba mila manotrona eo ramose mba courage ho madama ihany koa
mila miresaka ianareo mivady koa amin'izay zavatra efa tsy hoe indrirera akory no hiaritra trèfle eo, dia mba mila manomana vola ihany koa zany nareo satria somary matevidevina ihany koa vola amin'izay zavatra izay. Fa io zareo mbola averiko foana na lava na fohy, na lava na fohy na marivo na lalina, tsy izay le izy fa ny fahaizana mankafy, mila mankafy ianareo roa dia mety foana io fa tsisy an'izany. Elahy zao raha ohatra ka miandro vasika fotsiny alefa kinena eo ambony eo, misy le izy oza le ry miandro fotsiny dia alefaso akia dia izay fotsiny, fa elahy na hoinina fotsiny, tsy izay le izy fa miaraka ianareo roa, fampitsetsi-molotra, fampilela-molotra, dia somary mifanoroka kely, misopirina kely, dia miovaova toerana kely, dia fampiresaka kely, tiako be kely zany, ay atao an'izao indray lesy, izao indray lesy tiako, ndao indray rangahy tsika ifindretrea, eto ny tsara ka, aza atao mafy be fa marary zany ka, ay elahy indray koa, izao indray no tiako. Mifampiresaka ohatr'izay, mibitsibitsika moramora ohatr'izay ilay atao, dia mety le izy dia mankafy ianareo roa. Fa raha vao tsisy izay zavatra izay dia tsy mandeha amin'izay laony ilay zavatra tokony atao. Dia io moa zany courage foana ho amin'ny maman indrindra satria indrindra hoe rehefa miteraka tsy maintsy hoe vatandry miova, dia iny aky efa natoraly foana iny maman, tsy misy olana izany hoe na dia lasa ngeza aza indrindra rehefa manambady tsisy olana izany fa efa izay le lalam-piainana hoe andalovantsika vehivavy, tsy maninona mihitsy izany fa efa tsy maintsy andalovana ilay izy. Dia courage foana indry, tsy maintsy ambony foana moraly. Dia izay fa mankasitaka ny rehetra rehetra dia amin'ny manaraka indray tompoko. Coucou, mbola live ihany ô, asa tsy anareo. Tonga dia vavantsika rehetrarehetra fa tsy mandeha lavitra be akory zareo dia mankasitraka anareo izay mandefa bonjour, izay mandefa salut. Et y a quelqu'un, inona moa le soratra eto? Est-il quelqu'un? Inona moa le fanontaniana eto? Est-il possible de discuter avec vous? Ihany tompoko, alefa foana ny discussion antsika fa tsy misy olana le izy. Ahoana ny ampatarina ny vehivavy mbola virginy? Lana vehivavy mbola virginy dia ny andrina. Tapikandrina eto somary mbola madiodio, malamalama mitovy ny andrin-jazakely. Ty tapikandrina eto ty. Ny sofina ihany koa, raha ohatra ka ny sofina somary malefaka toy ny sofina zazakely. Ny nono, raha ohatra mitsapa nono vehivavy lisany ho an'ny vehivavy virginy dia tsy maintsy mafy be le izy. Ohatrany hoe misy voatabia na misy ovy na misy vato ao anatiny ao. Ho an'ny vehivavy raha hoe tsy virginy tsotra tsapaina dia efa malotalota ilay nono. Izay no ahafantarana anazy. Salut, azo nonoina tsara ve lavatay sy fory raha voadio tsara. Tsara ho fantatra voalohany indrindra zareo fa aleo azava ny resaka fa raha ohatra ka henono fory na ary amin'ny lavabody dia fadio mampirafy. Mampirafy eo ianareo dia voan'ny miankatra fa aleo azava ny resaka.
Karaha ohatra zany ianareo ka te hoe hankafy an'le izy na lava-body na fory dia voalohany aloha ny fory no tsy solany fa ary amin'ny lava-body dia fitaovana famoahana zavatra fa tsy fampidirana. Zay aloha dia faloza le izy. Amin'ny ankapobeny ihany koa misy fitaovana fanadiovana lava-body ka raha tsy voadio tsara dia taibeny eo tsy maintsy sarotsarotra le izy. Ary raha ohatra ka hoe any amin'ny lava-body ihany koa dia tsy maintsy mila mividy menaka mba hampalama tsara le izy. Raha ohatra ka ho an'ny olona voan'ny hémorroïde dia oka aloha tsy trano tsara ilay hémorroïde satria hiteraka loza amin'ny tambo. Raha ohatra ka hoe mbola efa marary mbola any amin'ny lava-body any tsy mahay mipetraka. Raha ho an'ny tovovavy malagasy mbola tsy miteraka indry dia oka aloha ilay any amin'ny lava-body noho lava-body tsy mahazo milalao lava-body zany. Teraka tsara aloha indry voaka ny zazakely 3 4 tsy haiko 1 2 dia avy eo aorian'izay raha ilalao lava-body ianareo roa tsy solana fa afaka atao le izy. Fa izay lazaiko izao ny asa lava-body dia natao hamoaka zavatra fa tsy hampiditra. Dia anjaranareo roa no mijinja vokany avy eo. Salama, misy fanontaniana manitikitika ny saiko. Inona ilay fanontaniana manitikitika ny saiko? Ho anareo izay mametraka fanontaniana mba hoe atao lavalava ilay izy dia mba mahafinaritra. Mba ampianaro milely. Dia aleo fa ho ataontsika ilay vidéo atao anandray no milely efa nisy tany alohaloha tany fa ho atory ihany nareo zany dia ataontsika ilay salut sika amin'ny tany isaky ninona kay ny couple no tokony manao firaisana. Ny tiako lazaina dia hoe fomba fanasana-handro mba tsy hahavy voka. Fomba fanasana-handro mba tsy hahavy voka dia efa nisy fanasana-handro nataoko tany aloha tany. Aleo fa ho averiko indray aloha ilay fomba fanasana-handro satria ilay izy ho an'ny vaovao zao somary sarotsarotra, ho an'ilay teo aloha ihany koa mety mbola somary manodinodino dia ho averiko ny fomba fanasana-handro dia amizay mba haindry tsara manao an'ilay izy. Inona ny couple ny fotoana roviana zany ny lera tokony hanaovana anazy. Raha ohatra ka hoe te hanamboatra zazakely dia tsara kokoa ilay amin'ny maraina satria amin'ny maraina ilay ranonainan'ny lehilahy iny matanjaka tsara ilay izy ilay vovoa iny satria amin'iny zetra bitany. Betsaka ny ranonaina mivoaka amin'iny raha hoe milely vehivavy koa. Raha amin'ny alina nefa dia lery koa reraka dia kamo be koa. Tsy hoe kamo izy fa mazoto foana lery. Reraky ny asasany iray dia eo ihany ilay ady-tsaina dia tsy dia mahavita mikotrana tsara. Nefa kosa nefa ny vehivavy ao anatin'ilay amin'ny alina iny no mety kokoa ilay tanjaka ny vehivavy fa ny ahy zany raha torika hoe raha tena te hiteraka tokoa ianareo dia aleo amin'ny maraina manao an'ilay izy. Izany hoe miankina aminareo roa ihany io moa fa tsy dia misy olona loatra fa ny manisany fadimbolana dia ho averiko ihany ilay izy dia amin'izay mahalala daholo isika rehetra salut mba mangataka torohevitra kely raha mba mety. Eny tonga dia apetrao fanontanianareo fa tsy misy olana mihitsy dia mba izay salut za manana fanontaniana sao mba afaka variana azafady vehivavy 24 taona manana zanaka roa vavy 20 taona 1 taona fa maninona kay izao rehefa manao amin'ny vadiko dia tsy mba mahatsapa izany tonga izany mihitsy nefa rehefa maty za dia irery dia afaka tsara. Fa maninona kay izao rehefa izaho tsy mba manao amin'ny vadiko izany mihitsy izao. Tsy mba tia manao amin'ny vadiko izany mihitsy. Izao marary lamosina foana dia misy perte mangididy foana avy ao anaty. Ao tena mampijaly ahy mihitsy efa mitsindrona fa tsy afaka manoatra fa tsy afaka mihitsy dia onovaolana azafady. Mamparary ve ny mandro amin'ny rano mafana fa izao tena efa ela be tsy mba mandro amin'ny rano mangatsiaka izany mihitsy mba hoe fikafika kely ny mankafy miaraka amin'ny vadiko. Dia manana olona izao ianareo roa eto. Indry variana amin'ny masta, Ramose variana amin'ny masta ary ivelany. Izay izao ilay olanareo roa. Dia mino ihany koa fa ny tokantranonareo roa dia miorina tao anatin'ilay tsy tao anatin'ilay fahavononana ilay izy. Ka ny vahaolana apetrako aminareo roa dia mifampiresaka satria ianareo roa no mikorotana amin'izao. Mikorotana ianareo roa dia ilay kilalaom-pitiavana tokony atao no tsy mety sy tsy mandeha amin'ny seloniny.
Mbola tanora ange nareo roa 20 taona zao ndry, rangahy koa possible fa 30 taona. Mbola ao anaty fahatanorana, mila manalaza tsara ianareo roa zao. Fa ny tsara tokony atao dia mifampiresaka. Azafao tsara amin'ny ramose no olana-dria, dia ramose koa milaza ny olany, mifampihaino tsara ianareo. Ohatriny ahoana zany mifampiresahana. Rehefa tonga amin'ny ariviny izy reraka, na koa ohatra hoe rehefa le vao maraina na le tsisy atao iny, dia mba mifampiresaka, mba safosafony kitikitihany moramora eo izy dia mifampiresaka ianareo roa. Ndry zao le hoe tsisy fafinaretina ho andry le izy, dia zay hitanareo zay. Ramose zao tsy mahalala hoe tonga ve le orgasme ndry, tsy mahalala izy zao hoe fa dia alefalefa fotsiny hoe 1 2 3 dia vita, lasa ve le ranonay zay zany. Dia ndry koa nefa tezitra be ndreo le zay fotsiny koa ve. Dia ramose zany tsy mahalala an'ilay izy koa tonga ve le ranonay, tsy mahalala koa izy hoe nankafy ve ndry. Ianareo roa tsy miresaka, dia noho izany ianareo roa ilay olana. Voalohany ny fitiavana ny zava-dehibe indrindra, tsy ampy fitiavana ny tokantranonareo roa mandeha ila le izy. Fampiresaka ianareo dia miaraka mankafy, izay le atao, mankafy. Voalohany dia mila falifaly, mila tsikitsiky. Izao anefa raha ohatra nefa kosa aloha ramose hoe sendra hoe manao sipa na mampirafere ambadika ery ka fantatry madama, dia zany ange dia efa olana hoe mampihemitra an'ilay tokantrano. Dia oka izay ho an'ny lisany. Oka izay le mitikodiny etsy sy eroa fa tsy vahaolana mihitsy izany. Fa eto izao dia simba rava ny tokantranonareo roa amin'izao fotoana izao, fa raha tianareo roa no hoe ankafy sy ampilamina ny tokantranonareo roa dia mifampiresaka mivantana ianareo roa, manazava ny olana. Io zao efa lehibe ny ankizy, tsara ange zany e, milamina ange nareo roa, efa lehibe ny ankizy e, manalaza sisa nataonareo roa. Dia nefa nareo nandritra izay fotoana ela be izay dia tsy hitanareo roa izay hanaovana anazy. Ka torohevitro mifampiresaka, mifanazava tsara, dia hazavaina ny olany dia rehefa milely dia tsy mahazo menatra aloha dia mila mankafy ianareo roa. Bakitsika mba handeha ny zanakareo izao efa lehibe dia mety tsy voatery hoe ao an-trano ao le tsy tsara loatra hitany ankizy ao le izy, fa mba apetraka any amin'ny dada sy neny any ankizy dia lasanareo roa mandeha manalaza kely any amin'ny hôtely ohatra. Dia any ianareo roa mankafy tsara, manalaza tsara. Dia mba atao miadana le izy, tsy hoe maika hody rangahy, ahoana rangahy zany, afaka atao weekend e. Dia amin'ny alina ianareo matory any, tsara ange zany. Fa ity zao dia mampalahelo fa rava ny fiainanareo anankiroa dia izay mila fampiresaka tsara. Le ry zao dia tsy mahalala akory inona zany tokony atao madama dia mino fa any ambadibadika any koa zao le ry rehefa miaigna antsirim-panantenana dia lasa izy makamaka vehivavy etsy eroa dia tsy mahalala akory izy atao ahoana le izy, fa dia alefa fotsiny 1 2 3 hoe dia vita. Manao lalaki-takisoa le tokantrano dia mampalahelo. Le masta dia aleo hazava ny resaka fa tsy mahasolo olona ny masta. Na eninjato na enimpolo ary manao an'ireny tsy mahasolo olona mihitsy, fa tsara hoe efa misy olona miaraka amindry zany eto dia tsara indrindra hoe fampiresaka ianareo roa satria le tokantranonareo roa mandeha ila le izy. Tsara ve ny hoe mandro amin'ny rano mafana. Raha ho an'ny vatantsika olombelona dia mandro amin'ny rano mangatsiaka no mampalefaka sy mahatanora ny vatantsika. Raha ohatra moa izy zany ka hoe marary na hoe tsy mahazaka an'ilay izy, tsy omena tsindry fa mba atao matimaty kely fa tsy le mamay be. Fa tsara kokoa mba le hoe rano mangatsiaka no androna, ka tsy omena tsindry moa raha ohatra ka hoe tsy mahazaka indray dia somary mba le atao matimaty kely ny mandro. Fa raha ny tsara dia hoe rano mangatsiaka no tsara. Izao marary lamosina foana dia misy perte manodidina mivoaka ao anaty ao. Dia io koa izao no mety olana, mety hoe marary ihany koa ange zany ndre hitanareo zany, mikorotana ny tokantranonareo roa eto dia mampalahelo. Tsy hay hoe ramose nandeha nanenjika tary ambadika tary dia namindra aretina tamindry.
Satria tsy nareo roa nge tsy fampiresaka. Mandeha ila le tokantrano dia mampalahelo fa zay fa olana akaiky dia mifampiresaka ianareo roa satria tsy ampy fifampiresahana tokantranonareo roa dia mamaolana ianareo roa inona no tokony atao dia aza miandry ela indria fa tonga dia makany amin'ny dokotera. Zay ny vahaolana aingana dia jerena ny vatandrimba misitrana aingana ny vatandrimba tsy aza miandry ela be. Coucou milay eny eo misarabetsaka anareo salut tompoko mba an-tany afaka manoro hevitra manangeza filahiana fa tena misy namako sahirana mihitsy ato. Atahoana zany manabe alay lataka dia raha ihany ny atao manao plastique chirurgie isany. Tsy possible mihitsy hoe ohatr'izao ny halavana izy dia atombo tiana ho lasa 2 cm dia aiza zany le zavatra ampitomboana ny zavatra iny. Raha ohatra kelikely izy dia lasa marotsaka kelikely izy dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy manao plastique chirurgie lisany. Dia inona zany tokony atao raha ohatra ka hoe tianao plastique chirurgie lisany? Raha tianao plastique chirurgie lisana dia mandeha makany amin'ny dokotera dia ho alebiazina izy ho alavaina na hoe angezana vitan'ny dokotera izany. Fa kosa ny zavatra mba atoroko dia hoe ny plastique chirurgie zareo tsy natoraly 5 taona raha ela indrindra dia tsy maintsy soloina io ka ela raha tsy manam-bola tampoka ela ao aorian'izay 5 taona izay dia ny ela be indrindra voanio mamiadana io ela ary mety tsy hetsika tsongo le bibity fa tsy maintsy alazo na hoe na mety hipetrahan'ny aretina ihany satria tsy inona le fitaovana natao tao anatin'ny bibity ela iny zavatra hafa mety hoe plastika nataon'ny dokotera na hoe tsy hoe inona le nataon'ny dokotera nampalava le izy ao. Dia io mbola averiko foana hoe tsy mangezana azy na mahafoy anazy na hoe marivo loatra na tery loatra na malalaka loatra tsy izay fa kosa ny fahaizana mankafy. Tiako be le zany elako izany foana andorana antsika mba hoery mahafinaritra be loatra izao nitaondreraka mba hoan'ny foroko ny elako dia izany foana ve mba mifanao teny mankafy ohatr'izay ianareo roa rehefa milely ary tsy voatery eny amin'ny fandriana ihany fa rehefa amin'ny fiainana andavanandro dia mifampizara fitiavana dia izay no mampilamina ny tokantrano. Tsy ampy an'izay ange ilay fiainantsika malagasy zareo tsy ampy dia mampalahelo fa lasa mandeha ila korosofahana latsaka anaty lavaka ny tokantrano malagasy. Dia ho any alazany eto raha ohatra hoe tiany ela mba ho ngezangeza ny bibita dia tsy maintsy any amin'ny dokotera ela manao anazy fa tsy vita hoe miena efa misy vatra menaka moa zany ilay hoe mampalava anazy fa tsy possible mihitsy zany hoe anositra menaka foana lahy dia vetivety be dia lasa lava be ao tsy possible zany. Dia izay salut afaka mba resahana ihany koa ve le string dia vokatra tsara entiny sy ny vokatra tsara entiny azafady. String mba ataovy lohevitra koa le minono fory sy lataka hoe ahoana finoana lataka sy ny fory afaka mahazo contact anao hoe mba resao koa le string mitonga amin'ny slip rehetra rehetra be dia be ny karazana slip rehetra rehetra boxeur le malalaka ka io miankina amin'ny vehivavy ihany io. Rehefa tonga fotoana aloha ny vehivavy dia tsy maintsy manao le slip ngezangeza satria mametraka le taly ao anatiny ao. Ny fomba ahoana moa indrindra ohatra ka anao string nefa indrindra anao an'iny taly iny tsy maintsy le slip ngezangeza. Hoe raha ohatra ndrika amin'ny andavanandrom-piainana ka tsy tonga fotoana dia afaka manao slip string na be dia be. Hitanareo zao efa misy le slip tsy string tsony indray amin'izao fa le paozin'le izy eto le manampina le fory eto fotsiny le izy dia sady tsisy tadiny dia ary ambany ary ato aoriana vody ato le izy somary misy tahony kely somary manao ohatran'ny V zany le izy dia misy